mandeharaka fitarian'ny faniamasina. Izany no FDP hodiny atsika amin'ity anio ity, fa mialohan'izany dia manasanao hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Andriamanitra mbola misaotra anao fa nomenao izao fotoana izao indray ahafahanay mandinika ny teninao. Mangataka amin'ny fanahy-masonao izay rotsaka ao am-ponay ahafahanay mantakatra izay tianao ho lazaina aminay amin'ity anio ity. Tonoina mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
anatina loahevitra lehibe indray tsika zany zao dia manomboka eto zany dia iresakitsika ny amin'ny fomba fivavaka. Tsy misy izay tsy mivavaka, samy mivavaka avokoa, fa ny mahagaga dia samy miresaka hoe tsy mahazo valim-bavaka na hoe mahazo valim-bavaka ihany fa tsy mety mivany olana. Ary manomboka eto tsika dia resaka manokana ho amin'izay fomba fivavaka izay. Zao no ambaran'ny Hebreo 3:10. Anio raha iaino ny feony ianareo. Anio raha iaino ny feony ianareo. Miresaka zany io teny io fa mila miaino ny feo. Dia feony zany resany feon'ny Kristy. Nitadana teo aloha zany dia manomana antsika ahazo zavatra, manomana anao ahazo ny zavatra izay ho resahana. Manambara mazava zany io Hebreo 3:10 io fa miaino ny feon'ny Kristy no atao rehefa mivavaka. Rehefa mivavaka izany dia miaino ny feon'ny Kristy. Ny fomba fivavaka izay mahazatra sy iainantsika dia mifantoka amin'izay ilaitsika. Mazava nefa ny fanambaran'ny soratra masina fa ny tena ilaitsika dia efa nomeny pahary atsika fa ity tontolo ity dia mamitaka atsika ka mampivily ny saitsika hifantoka amin'ny zavatra omen'ny tontolo izay fitaka sy ivelambelany fotsiny. Andeha averiko indray izany teny izany. Mazava nefa ny fanambaran'ny soratra masina fa ny tena ilaitsika dia efa nomeny pahary atsika fa ity tontolo ity dia mamitaka antsika ka mampivily ny saitsika hifantoka amin'ny zavatra omen'ny tontolo izay fitaka ampivily antsika ny saitsika indrindrandrindra hifantoka amin'ny zavatra omen'ny tontolo izay fitaka sy ivelambelany fotsiny. Noho izany ny famitahana voalohany indrindra ataon'ny mpanjakan'izao famaizinan'izao dia mahakasika ny sain'olombelona. Ny saina mantsy no mibaiko fa tsy ny toe-javatra. Araka izany dia mianga avy amin'ny tsy fahazahoana mazava tsara ho an-tsaina ny hevitro ny soratra masina ny famitahana. Averiko indray mandeha lehibe. Mianga avy amin'ny tsy fahazahoana mazava tsara ao an-tsaina ny hevitro ny soratra masina ny famitahana. Raha mahita fa latsa-danja tanteraka mihoatra ny fahalalana omen'ny olombelona ny Baiboly. Lany tanteraka amin'ny fiatrehana ny fiainana andavanandro ny fotoanan'ny olombelona ary zara raha mikolokolo fifandraisana amin'ny Kristy sy mandinika lalina ny Baiboly izy ireo. Ao amin'ny fotom-pisainana no mamikitra ny mpanjaka an'izao famaizinan'izao ary mikendry ny fetanteraka izany izy ary io no tena fototry ny olana. Izao no fanambarana ao amin'ny Korintianina 2:4-7. Korintianina 2:4-7. Zao no vaky ny tena. Fa raha miafina ny filazantsara dia miafina amin'izay ho very izany, izay no ajambain'ny Andriamanitra izao tontolo izao, dia ny sain'ny tsy mino mba tsy hipisahan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy izay endrik'Andriamanitra. Averiko indray mandeha ilay teny. Fa raha miafina ny filazantsara dia miafina amin'izay ho very izany, izay no ajambain'ny Andriamanitra izao tontolo izao,
dia nisainy tsy mino mba tsy hipisahany filazantsara ny voninahitry Kristy izay endrik'Andriamanitra. Fahazaranjarana sy fombafomba fotsiny ankehitriny no iainany ankamaroan'ny olona, indrindra fa ireo izay milaza ny tenany ompiny. Mahatsiaro afa-po izy ireo rehefa manatanteraka fombafomba-pivavahana na ireo karazana hetsika maro samihafa miaraka amin'ny fampiasana ny teny hoe ara-panahy. Mifangaro tanteraka ny ara-panahy sy ny fombafomba fotsiny. Indrisy anefa fatao mahatsiaro fahabangana lalina izy ireo eo ampiatrehana ny friorion'ny fiainana ka mahatonga azy ireo ho tafalatsaka ao amin'ny fitadiavam-pahafinaretana fotsiny. Mazava tsara ny fanambaran'ny Baiboly mahakasika izany. Tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Averiko indray mandeha. Tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Izay nambaran'ny Timoty 2:7-4. Voafeny zao tontolo zao tanteraka ny saina hikatsaka ny zavatra avy aty ivelany. Koa amin'ny alalan'ny fanotonana mampilendalenda hisarihana ny vavasaina 5 dia mamolo voly ireo retsim-pandray manerina ny vatana iray manontolo ka tonga babon'ny filana velariny ity tontolo ity eo anoloana ny ponina maneran-tany. Vokatr' izany dia mianga amin'ny filan'ny olona no hitenena ny antom-bavaka. Mazava nefa ny fanambaran'ny Baiboly fa ny tena ilaintsika dia efa nomen'ny pahary avokoa. Andehary ovakitsika izany teny izany ao amin'ny Matio 5:9. Matio 5:9 zay vaky ny teny. Fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo na dia tsy mbola mangataka aminy aza ianareo. Averiko indray mandeha teny. Fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo na dia tsy mbola mangataka aminy aza ianareo. Matio 5:9. Dia mbola amafisiny izay. Fa fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo izany. Fa fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo izany. Izay ny ambaran'ny Matio 5:9-13. Efa noariny pahary ny zavatra rehetra tena ilain'ny olombelona. Fa ilay mpanjakan'izao fahamaizinana izao no miezaka mandrakariva mamitaka antsika mamorona filana ivelambelany androboka ny olombelona hiala amin'ny tena izy. Averiko indray mandeha. Ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao zany dia miezaka mandrakariva mamitaka antsika mamorona filana ivelambelany androboka ny olombelona hiala amin'ny tena izy. Izay mahatonga ny teny manao hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy anao ireny rehetra ireny. Averiko indray mandeha. Fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy anao izany rehetra izany. Matio 5:3-3. Mazava izany fa mamitaka ity tontolo ity dia ny atom-bavaka miainga amin'ny filana ivelany. Fa ny mivavaka izany dia miaino ny feon'i Kristy. Ny zavatra ilain'ny olombelo efa nomena. Fa zavatra tsy izy ny amin'ny liny tontolo ity ny saina amin'ny tany dia manjary izay dia amin'izay mahatonga ny olona tsy mahatsapa valimavaka. Andehary iroso amin'ny fisaintsainana isika ka aorianany feokira no anatanterantsika amin'izany fisaintsainana.
ny fisaintsainana moa zany dia fandiniha tena lalina ary avy amin'ny alalany taridalana izay novakiana teo ihany a no anaovana an'izay fisaintsainana izay. aoka zany ho azontsika fa ity saintsika tsy afaka mieritreritra zavatra maro, zavatra ray ihany, fa rehefa saintsaininao, rehefa eritreretinao zavatra anankiray dia iamazava aminao. Dia misy fanontaniana apetraka reto a mba ho eritreretinao na ho saintsaininao. Ahoana no ifehezana ny filana manimba? Averiko zay mandeha. Ahoana no ifehezana ny filana manimba? Eritrereto lalina zay, saintsainy lalina izay dia iamazava ao an-tsaina. Ny faharoa dia zao, atao ahoana ny miaino ny feon'ny Kristy? Atao ahoana ny miaino ny feon'ny Kristy? Amin'izao fotoana izao mantsy a dia ny zavatra avy aty ivelany indrindra ny lafiny mozika, fa miainga avy amin'ilay taridalana ary ilay fisaintsaina ataonao dia ny zavatra hazava tsara ao an-tsainao. Ary izay mahatonga ny afaka hamaly ny fanontaniana manaraka hoe inona ary no tokony atao. Io zany fandraisana fanapa-kevitra ny amin'ny zavatra mazava tsara ao an-tsaina ary tokony ho tanterahana mba hanova ny fiainana. Anasanao hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Isaorana marikariva ianao rerana Andriamanitra sy ny tany. Tobotombatana ny mpanjaka mahafany zavatra rehetra noho ny fidiranao an-tsehatra amin'ny alalana fiasana masina ao an-tsainay mba hanova ny fomba fijerinay a, hanala ny foronana hampanotanay. Tsy vitanay nefa izany fa ny herin'ny fanahinao no ka hiasa ao anatinay ka tonga anay handray fanapa-kevitra hiala amin'ireo fisainana manimba rehetra, fa ilay fahazavan'ny saina avy amin'ny fanahinao kosa ny hitarika anay ka tonga anay afaka hanao ny sitraponao tononona. Fiangatana amin'ny anao tsoky sy ny vavaka. Amen.